Zaho manokana aloha dia tsara mampafantatry anareo fa tena miara-miasa amin'ny Jesosy. Ary tena tsara ihany koa mampafantatry anareo fa na dia lany filoham-pirenena aza izaho karazana robot. Fa i Jesosy zany no tena hitondra ny Madagasikara. Izy zany tena hitondra. Fa izaho zany karazana hoe robot fotsiny. Izay zany nahatonga zaho milaza aminareo fa rehefa lany filoham-pirenena dia Jesosy mivantana no mitondra ny Madagasikara. Ary izay mahatonga zaho mibeny fanantenako hoe hisy fiovana eto amin'ny firenena, hisy fanafana eto amin'ny firenena, hisy fahagagana eto amin'ny firenena. Satria i Jesosy ve rangahy no filoham-pirenena dia inona zavatra tsy ho tanteraka? Zaho aloha matoky an'i Jesosy. Tsy haiko nareo na tsy matoky an'i Jesosy, fa izaho manokana matoky an'i Jesosy. Ary tena iroko fa raha Jesosy ny filohan'ny pirenena, ny filohan'ny Madagasikara, hiova ny tantaran'ny Madagasikara. Inona ny problème rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity? Problème ara-tokantrano, problème aretina, problème tsy fisina, problème inona, problème ady, fikorontanana sy ny sisa, problème fahatrana ve? Sa inona ny problème? Zaho milaza aminao, rehefa fidinao i marika tantanàna filohan'ny Madagasikara, voavaza. Mivaha io olana io satria i Jesosy mihitsy no mitondra ny Madagasikara. Zay ny ahatanteraka ilay slogan hoe Kristy ho an'ny Madagasikara, Madagasikara ho an'ny Kristy. Satria i Jesosy mihitsy no hitondra ny tany. Ka izay mahatonga zaho milaza aminareo hoe hafa ihany zalahy ity candidat avy amin'ny Jesosy ity. Hafa ihany ity candidat avy amin'ny Jesosy ity. Satria manana tanjona fanafahana, famonjena, fanavotam-pirenena. Zany hoe fanafahana fao be tanteraka, hampiadana sy hampitsatsy vahoaka. Te hiadana avy ianao, te ho afaka avy ianao, te ho sitrana avy ianao. Fidio marika tantandaza filohan'ny Madagasikara. Io no vahaolana io. Vahaolana io. Io no fanafana, io no famonjena. Aza mifidy mpanao politika. Ndao mova-pejy. Mpanao politika zany fa nifiditsika fa tsy nagnavotra atsika, namotika atsika, nandrava tanindrazantsika. Zaho no leo mpanao politika fa tsy hifidy mpanao politika tsony zaho. Satria fa fantatro ny aretina nareo mpanao politika. Nareo tsy nitondra soa zao tanindrazana azy. Ndao hifidy olo boaka an-danitra ndraiky, olo avy any an-danitra, boaka an-danitra any, solo tena ny lanitra, boaka any an-danitra, iraky ny lanitra. Ndao hifidy anitsika marika tantandraza, fidy io. Fa io ny solution, io ny vahaolana, io ny hanafaka, io ny hamonjy, io ny hanavitra ny tanindrazantsika. Solo tena boaka an-danitra any, iraka avy any an-danitra iny, hanavitra ny Madagasikara. Fidio io, fa io ny solution. Aza mifidifidy ireo mpanao politika lainga reo, mpamotika reo, ampiasain'ny satana devoly reo, fa ndao hifidy iraka boaka an-danitra any, iraka Andriamanitra, hanavitra ny Madagasikara. Io ny fidio, hanavaka atsika. Mino fa resy lahatra amin'izany ka dia hifidy olo boaka an-danitra. Sotro makasitraka manaraka.